Manararaotra kely an'ity fankalazana ny anniversaire fa 20 taona na mpiandry ity de mba te hitondra fampianarana kely ny amin'ny resaka hoe maha-olom-baositra sy maha-olom-boafidin'Andriamanitra. Titre amboninahitra be izy io am'izao fotoana izao hoe manana ositra. Amin'ny sasany zany de hoe c'est un superman, olona manana zavatra en plus ny hafa. Diso tanteraka. Tsy manambara privilège ny maha-olom-baositra fa dinio tsara manambara responsabilité. Fa viaizany ny toiran'le teny hoe voaositra. Voaositra hanao inona? Iza lay iza l'élu de Dieu par excellence, iza lay voaositra. Christi, dikany hoe Christi, loin de Dieu, L apostrophe OINT. Ilay voaositr'Andriamanitra. Ilay niteneniny jaona hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zany hoe voaositra izy hanaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Ary ny fanosorana ny fanesorana fahotany zao tontolo zao dia manambara mandalo amin'ny atao hoe sacrifice. Donc tsy privilège. Eo ny maha-olom-boafidiny. Tsy privilège ny maha-olom-baositra fa sacrifice. Sacerdoce. Zany daholo ny voambolana azo ampiasana aminy. Ary ny sacerdoce dia avy amin'ny teny hoe servir. Ny historique ny atao hoe sacerdoce dia avy amin'ny prêtrise, zany hoe ny fisoronana. Dia eo koa dia misy mandray ho titre amboninahitra hoe mpisoron'Andriamanitra ane nareo e. Dia ao anatin'le olona zany titre honorifique. Diso be anao. Sacerdoce na prêtre manambara sacrifice, manao rituel de sacrifice. Karaha nitondrona zany hoe Jesosy lay voaositr'Andriamanitra dia manino io lay voatondro ho sacrifice ho faty. Voninahitra ve zany? Titre ve zany? Gloire ve zany? Contraire. Izay na tonga an Jesosy ny teny hoe za tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo. Tsy resaka modestie na fanetretena ny tenenina zany fa manambara mission zay ny maha-olom-baositra azy dia ny hanompo. Le manompo eto servir jusqu'à la mort. Noho zany de révision kely ny copie anareo raha misy olona zay eo aminareo milaza fa olom-baositr'Andriamanitra, olom-boafidin'Andriamanitra ka miterroriser anareo, mampitahotra anareo hoe tsy maintsy manompo azy anareo, tsy maintsy miakoka aminareo, tsy maintsy mandalo eo ambanin'ny soka anareo, fa raha vao tsy mandalo aminy dia tsy mahazo ny fitahian'Andriamanitra, dia sandoko zany. Fa tsy olom-baositr'Andriamanitra. Fa ny maha-olom-baositra dia manambara ministre. Ministre ohatsika ty dia manambara amin'ny teny latin ministere service na serviteur. Tsy ho an'ny mpianatra ny pasteur ihany fa mitodika aminareo olom-boafidy koa. Mitodika aminao Andriamatoa filoham-pirenena olom-boafidy ianao voalohany indrindra. Mitodika aminareo aho solombavam-bahoaka manana titre honorable. Olom-boafidy ianareo. Mitodika aminao aho ngiaben'ny tanàna olom-boafidy ianareo. Vous avez été élu pour servir et non pour être glorifié. Tsy hanao osana anareo no ny fidiananay anareo fa ny hanompo ny firenena. Ary kidy manompo sacrifice. Azadino zay. Fa raha ohatra ka makarary anareo ny titre hoe tsy fantatrao nga za fa za olona sy olom-bavam-bahoaka ny Madagasikara, tsy fantatrao nga za fa za filoham-pirenena, tsy fantatrao nga za fa za ben'ny tanàna. Justement, puisque vous êtes comme ça, dia vous avez des comptes à rendre au peuple. Parce que vous êtes des serviteurs et non des patrons. Aloha averina ny toerany ilay titre. Fa ny hoe voninahitra, tsy tadiavina ny voninahitra. Marina fa ny tenin'ny soratra masina hoe ary zany nanandratan'Andriamanitra an Jesosy ho ambony indrindra ko amin'ny anaran'i Jesosy nandaholen'ilay olona rehetra satria nanompo izy. Zany hoe tonga ho azy ny voninahitra. Ho ajain'ny olona ho azy ianareo.
tena ho tompoiny vahoaka ianareo rehefa matsiaro izy fa tena tiana sy karakaraina. Ny maha honorable anareo de satria anareo manompo. Ny mampiandry anahy de satria aho manompo. Ny maha-pasteur de satria manompo fa tsy boss na chef na lohany. Ary Jesosy raha atao hoe lohany fiangonana de tsy manambara titre koa zany fa natao hoe lohany amin'ny teny fototra hoe roche de hoe source avy any ohatrany any an-tendrombohitra misy source dia mikorena makaty ambany. Zany hoe responsabilité tsy maintsy mamelona izay rehetra eo ambany fiadidiany. Roche ve anao, source ve anao, lohany ve anao, izay ny maha olom-boafidy anao. Sinon tsy mipetraka ny maha olom-boafidy anao. Samitain'Andriamanitra azy tompoko.